Ijana anatin'izay tontolon'ny fonona izay ihany sika Notanterahina omaly ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny trano vadim-piangonana teo anivon'ny FJKM Miadana Ambohimanga Rova tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona fa 400 taona ny Fiangonana ny fanorenana izao fototra fitrasa izao. Ao anatin'ny fankalazana ny fa 400 taona niorenan'ny ny Fiangonana FJKM Miadana Rova Ambohimanga synodam-paritany arivo avaradrano amin'ny taona 13 ity. Ny synodam-paritany iray manontolo no tonga ny ombavaka teny atoerana noho izany fotoan-dehibe izany ity raha teo no fotoana namaranana ny fankalazana. Ireo mpitandrina sy katesista avy amin'ny synodam-paritany no nifandrimbona tamin'ny fanatotosana ny fanompo-pivavahana ary ny président synodal ny mpitandrina rabe tokotany miarlaza no nitory ny tenin'Andriamanitra. Ny teny faneva manao hoe fa efa novidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba itoeran'ny anarako mandrakizay no notoriana izay nalaina tao amin'ny boky tantara faharoa toko fahafito ny andininy faha-40. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nitokanana ny trano vadim-piangonana izay tsangambatony izao fankalazana ny fa 400 taona niorenan'ny Fiangonana FJKM Miadana Rova Ambohimanga izao, ka mbola ny président synodal avy ao arivo avaradrano no nitarika ny fitokanana izany tsangambato izany. Androany no fitokanana n'ilay trano vadim-piangonana izay tsangambato amin'ny 400 taona ny tsangana izany FJKM Miadana Ambohimanga Rova izany. Ny tsangambato moa araka izany voalaza izany dia ny trano vadim-piangonana izay ahitana efitra efatra lehibe misy etazy anankiray ary misy ihany koa ny tokotany sy ny trano izay ipetrahan'ny mpitanana sy ny vady aman-danana zany eto amin'ity FJKM Miadana ity amin'ny fanotanterahina ny asan'izy ireo. Marihana fa vao nahazo mpitandrina vaovao ity fitandremana ity dia ny mpitandrina Rambelson Aingo Ariel izay vao notendreny synodam-paritany arivo avaradrano mba hitondra ity fitandremana ity nanomboka ny taona 2024. Ity andro ity ihany koa no famaranana amin'ny fankalazana ny fa 400 taonan'ny fiangonana ka nisy ny fiaraha-misakafo ho an'ny rehetra tao aorian'ny fanompo-pivavahana.